Andriamanitra ny ambany lanitra gasikara inoko fa tena salama tsara. Tamin'ny herinandro lasiny saika nanao volonandro ririnina dia nidina kely ny maripana tsotsoka ny rivotra. Amin'ity herinandro vaovao ity indray dia manao volonandrom-pahavaratra satria izao ity rahona be ato ambany ity mihamanatona n'ity faritra atsimo Madagasikara ity dia vokatra izay dia lasa midina indray nitsindry ny atmosfera eto Madagasikara dia ny any amin'iny tapany avaratry ny nosy iny no anisany misitraka voalohany izany oram-baratra izany ho an'ity herinandro vaovao ity hatraty Mahajanga aty sy aty Toamasina ny faritry ny Afoatany ary pakatra any amin'iny faritra atsimo nosy iny izany dia efa ataovy akaikikaiky ny elo izany reto satria koa isika efa ao anatin'ny vanim-potoanan'ny rivo-doza izao. Ny voalohany volana Novambra hatramin'ny faraka amby telopolo ny volana Aprily 2024 no antsointsika hoe vanim-potoanan'ny rivo-doza. Inona moa dikan'izay? Ato amin'ity faritra andrefan'ny ranomasimbe indiana aty amin'io vanim-potoana io izany no mety hisy fiforonana rivo-doza ary eo amin'ny 2 na 4 eo ny rivo-doza mety hanafisafy na hikasika any Madagasikara amin'ity vanim-potoanan'ny rivo-doza ity ary na ray na 2 amin'ireo rivo-doza ireo no mety hatanjaka dia efa mila mivonona amin'izay sahady izany isika rehetrarehetra. Raha ny toetry ny andro ho an'ny rapitso no jerevantsika ary fa raha izay ny ho an'ny herinandro dia ohatran'izao ny rapitso vao maraina tonga dia mibalika be mihitsy ny masoandro saika manerana ny Madagasikara afa-tsy aty amin'ny faritry Menabe aty sy aty amin'ny faritry Sofia aty. Amin'ny tolakandro sy amin'ny takariva kosa nefa dia mipotra tsikelikely ny orana tandrifindraona mety araikotroka aty amin'ny atin'ny Sava ny aty amin'ny faritry Boeny sy ny faritry Melaky ny aty amin'ny faritry ny Afoatany sy mipaka aty amin'ny faritry Menabe aty ny aty Analanjorofo ny any Antsinanana sy ny any amin'ny faritry Vatovavy Vinaniny somary manjombonjombona ny amin'ny faritra vitsivitsy fa sisan'izay dia saika hibalika hatrany ny masoandro. Ny vinan'ny maripana eo amin'ny 15 degré Celsius eo indray no maripana vao vinavina ho ambany indrindra ho an'ny rapitso any Avakina Karatrany fa ny ambony indrindra kosa dia hitantsika any Antsohihy any mananka hatrany ny 17 degré Celsius izy ho an'ny rapitso dia ny eto amin'ny faritry ny Afoatany manevokevoka be 20 hatramin'ny 20 degré Celsius. Ho an'ity herinandro ity ihany koa dia ahatsapa fiakarana maripana isika indrindra any amin'ny faraparan'ny herinandro any dia izao ny any amin'ny tendrony atsimo Madagasikara iny sy any amin'ny faritra Androy iny izany dia andrivotra ny andro any amin'ny alarobia fahavalon'ny volana Novambra any. Ho any amin'ireto toerana vitsivitsy ivelan'ny Madagasikara reto indray ianao dia ny any Paris, Maurice, Seychelles, Johannesburg ary La Réunion sy Bangkok dia mibalika be ingabe masoandro. Ny any Milan sy Nairobi mandrahona ny andro dia ny any Comore ahazorana tandrifindraona mety araikotroka indray. Dia izay indray no mamarana ny fandaharantsika ny masoandro miposaka amin'ny 5:10 minitra ary iletika amin'ny 9 latsaka 4 minitra dia mirary herinandro feno fahazotoana foana mandravitafa indray ary toa.